Indray-mbava eo amin'ny tontolom-baovao ara-pahasalamana azo lazaina fa mbola ambony tapa-hafatesan'ny reny eo ampiterahana eto amintsika satria dia mahatratra 10 isan'andro izany. Noho izay indrindra ary dia nisy ary ny paikady izay napetraky ny avy eo anivon'ny OMS miaraka amin'ny ministerin'ny fahasalamana. Lova Ramanantsoa. Valoporisan-jaton'ny fahafatesandreny eo ampiterahana dia ahasoroana avokoa raha toa ka tsy ampy ny fandraisana andraikitra sy ny fandraisana fanapahan-kevitra aingana ataon'ny toeram-pitsaboana atao amin'ireo reny miteraka. Antony 3 lehibe no nahatonga ny fahafatesan'ireny eo ampiterahana. Ny voalohany dia ny fahatarany fanapahan-kevitry ny vehivavy na ny fanakaviana anatona tobi-pahasalamana. Fahatarana monzy tobi-pahasalamana ka mety teraka eny an-dalana sy very rabe loatra ihany koa. Fahatarany fitsaboana omena ilay vehivavy. Misy anefa ny paikady iarahan'ny OMS amin'ny ministeran'ny fahasalamana mba ampihena izany tapa-hafatesana izany. Dia manampy azy hanao ny politika, handrafitra ny politika, ny paikady, ny fanatanterahana zany politika sy paikady zany amin'ny fanaovana ny fitaovana isan-karazany zany ahafahan'ireo mpitsabo sy ny tompona andraikitra amin'ny fahasalamana rehetra anatanteraka an'io programan'asa eran-tany io. Isan'ny ezaka atao ihany koa ny fanomezana fiofanana mikasika ny atao hoe soins obstétricaux et néonataux d'urgence ho an'ny toeram-pitsaboana rehetra iarahana amin'ny OMS sy ny mpiara-miombonantoka rehetra. Ny tanjona amin'izany moa dia ny ampihena ny tany fahafatesan'ireny eo ampiterahana izay mahatratra 10 isan'andro amin'izao fotoana izao raha ny eto Madagasikara.